Jesô no malalako. Ianao no agnetiako, ianao no safidiko, tsy tady hafa hianterako fa ianao Jesô no malalako. Ivavaka isika dia mananatra feona ilerany anaranao masina indray zay ry Tompoandriamanitra eo fanomenao zao fotoana izao indray ahafahana ionana aminao. Dia mangataka aminao indray izay amin'izao fotoananio izao ny mba hampianaranay, ny mba hampianaranao ho anay ny tandremanay ny didinao mihoatra ny kolotsaina sy ny fahazarana maha-olombelona. Dia mamela ny helika mandrakariva noho ny fahotana izay vitanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Dia miarabantsika sekoly alahady malala indray nahatratra izao alahady fahavalo manaraka ny trinité izao. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Marka 7:1-5 hatramin'ny 5. Marka 7:1-5 ka hatramin'ny 5. Ao anatin'io tantara io ry sekoly alahady malala dia nifamaly tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo Jesosy.
tsy tena hoe famaly hoe miady be akory fa misy adi-hevitra izay ny famaliana izy ireo. Tao anatin'izany dia nametsiny ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe fa maninona ny mpianatry Jesosy no tsy manaraka ny fampianarana voatolotra ny razana. Ho an'izy ireo mantsy dia izao, ny fampianarana voatolotra ny razana dia nataony ambony no nididin'Andriamanitra. Tonga dia nahitsiny Jesosy avy hatrany izy, azafady, ny didin'Andriamanitra no ambony noho ny fahazarana maha-olombelona na ny fombafomba maha-olombelona. Ohatra amin'izany zao dia hoe sokajian'izy ireo loto ny fifankasoana tamin'ny olona anota. Ohatra, raha tany an-tsena izy dia mifanerasera tamina mpamorihatra, ohatra mikitika an'ireny izy, reny manko olona ratsy reny, dia raha isiny hoe olona mpanota ireny, dia raha mikitika an'ireny dia misasa aingana izy rehefa tonga any an-trano, sao dia hifindran'ilay fahotana. Le misasa ve ratsy tsara rakizy? Tsara ny misasa, indrindrandrindra amin'ity aretina mandoza ity, aprisihana mandrakarivotsika hisasa rehefa avy any amin'ny avy nanao zavatra tany isika. Saingy izao nenyreto fariseo reto dia zavatra hafa ny tena tanjony, ary ny tena loza dia izao, le fisasana hito nataony zava-dehibe noho ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Hanika misy fotoana izy dia manaonao foana mihitsy. Ohatra misy fotoana zao izy manao ny fanatitra ho zava-dehibe, ataony fombafomba le fanatitra, marina fa hoe fan'Andriamanitra fa niraisiny hoe fombafomba izany. Dia rehefa misy fotoana izy mba mila fanampiana ny ray aman-dreny, ohatra hoe marary, dia tokony mba hividianana fanafody na hividianana zavatra hitsavoana azy, dia tsy hamentsony le ray aman-dreniny, mety hoe avelany ho faty eo mihitsiny, satria nahoany ny fanatitra hony no tokony atao voalohany. Zao ny zavatra tsy tsarony, io zavatra ataony fanatitra io, avaiza moa io? Tsika manao rakitra am-piangonana io, avaiza moa io volamen'Andriamanitra io? Ie, avy amin'ny dada sy neny ozy isika, fa iza nanome an'io vola ho an'ny dada sy neny io? Avy amin'Andriamanitra io vola io. Ka azadiny fa rehefa manao rakitra isika, tsy le manao rakitra, tsy le abetsahany rakitra ataotsika no jeren'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe ataovy kely dia kely ny rakitra, tsy zay, fa tsy le abetsahany iny jeren'Andriamanitra. Mampime manko dia zao indraindray, rehefa manao rakitsika ka raha rato dia ozy isitsika satria menatra, fa raha vao manao rakitra 5 arivo tsika na ray aly dia ozy isitsika amin'izay hitany olona rehetrarehetra. Dia ohatr'izay koa ny andreto fariseo, le fanatitra nataony ambonimbony kokoa mba hijereny olona azy, mba hiderany olona azy, nefa ny ray aman-dreniny azy indray tsinitsiny avy, nefa mety misy ray aman-dreny mila fanampiana. Zay zavatra zay no tonga dia nitoerany Jesosy mafy, ny didin'Andriamanitra no tokony atao ambony, fatso ny fombafomba maha-olombelona. Amin'izao vanim-potoana izao dia marobe koa ny zavatra tahaka an'izany, marobe ny fombafomba isan-karazany hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny, izay matetika rahantsika kanefa dia mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Farantsotra indrindra zao efa malaza amin'izao fotoana izao sady mandeha amin'izao ny famadihan-drazana. Io dia tsy eketsika fiangonana loterana mihitsy io. Misy koa ny fomba tahaka ny didipotra. Io raha jerena tsotsotra izy dia tsy maninona, fa ndraindray ao anatiny ao misy fomba hafahafa, dia amin'ireny mila mitandrana itsika, fa tsy hoe ekena didipotra dia ino tokoa tsika dia hanao amin'ny fomba mahazatra. Misy fanompo-tsampy kelikely antenatenany any toy ny hoe fijerena andro dia hoe tsy maintsy amin'io, dia raha tsy manao an'izao fomba izao dia tsy mety, dia raha tsy manao an'izao fomba izao dia mety ho voaozana, mety misy zavatra maro etreretana, reny mitandrema. Misy amintsika koa miteniteny foana ndraindray hoe tsy azo atao ny mamony valala fa mahafaty reny be hoe sa hoe mahabory tongotra hoe tsy azo atao le mamony bobidy, ekeko zany fa tsy asiana laingalainga fombafomba isan-karazany ohatran'izany. Ao am-piangonantsika ao misy fomba maro isan-karazany izay tokony atao. Ohatra amin'izany zao hoe ny famonjena, ny fanaovana azafady asa ao am-piangonana toy ny fanadiovana fiangonana. Mety efa mahazatra antsika zao dia misy mpanao anazy ao am-piangonana ao ohatra. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana nefa misy fotoana indraindray hoe mba ilaina miara aminao fiangonana iray manontolo. Dia amin'ireny dia mamily tsika mandeha fa tsy koa hoe efa io mpanao anazy dia zay.
mba misy fotoana ilaina ihany tsika manao zavatra tahaka an'izany. Dia marobe ny fomba hozao tontolo zao dia manaratra ny rano fotsiny tsika indraindray mitandrema fa misy tsy mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra ireny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Be dehibe tokoa ry Tompo ny zavatra mitrangy eto amin'izao tontolo izao ka mety mamily lalana anay. Ampianaro izay adome anay ny fanahinao masina mba hitaridalana anay mandrakariva amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions toujours, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné afin que nous puissions écouter ta parole aujourd'hui. Apprends-nous à mettre toujours en priorité tes commandements au lieu des traditions.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. L'écriture sainte qui me sera donnée aujourd'hui, 8e dimanche après la Trinité, est écrite dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 5 au verset 15. Marc, chapitre 7, verset 5 au verset 15. Dans cette histoire-là, dans cette partie de l'évangile-là, Jésus a eu un vif débat avec les pharisiens et les scribes de l'époque. Pourquoi ? Parce que les pharisiens et les scribes mettaient en priorité, ils respectaient beaucoup plus les traditions de leurs ancêtres, beaucoup plus que la Bible. Par exemple, à chaque fois qu'ils rentraient dans leur maison, il fallait qu'ils se lavent. Par exemple, si ils avaient touché un être impur, comme des prostituées, des publicains, c'est-à-dire des pécheurs. Bon, selon leurs croyances, ce sont des pécheurs. Et arrivés à la maison, ils se lavaient vite pour être purifiés de ces gens-là. Vous savez très bien que même si on touche quelqu'un d'impur, si on touche par exemple quelqu'un de mauvais, on ne devient pas forcément mauvais comme lui. Mais or, c'était leur croyance. Alors, ils se lavaient toujours après avoir touché quelque chose d'impur. Et le comble, c'est que ils mettaient ces traditions-là encore beaucoup plus en respect par rapport au commandement. Un autre exemple, par exemple, lorsqu'ils faisaient des sacrifices, en priorité par rapport au commandement de Dieu. Si par exemple ils avaient des parents malades qui voulaient des aides, et s'ils avaient réservé de l'argent pour les sacrifices, ils laissaient tomber leurs parents. Prenons l'exemple sur vous. Par exemple, lorsque vous faisiez des offrandes à l'église, si vous avez un billet de 100 ariars, comment vous faites? N'est-ce pas? Et si vous avez un billet de 5000 ariars ou 10 000 ariars, comment vous faites? Bien lentement, pour que tout le monde voit, n'est-ce pas? Et voilà ce que faisaient également les scribes et les pharisiens. Pour que tout le monde leur voie à l'église, ils faisaient toujours les sacrifices. Or, leurs parents nécessitaient des aides, et ils les laissaient tomber. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Les traditions viennent des hommes. Il ne faut pas les mettre en priorité. Il faut toujours mettre en avant les commandements de Dieu. Car en ce temps maintenant, il y a beaucoup de traditions. Et il faut faire attention. Par exemple, le retour de mort. Il y en a beaucoup maintenant. Nous, l'Église luthérienne, on n'accepte pas ce genre de tradition-là. La circoncision, c'est également une tradition. En partie, il y a quelque chose de bon, en partie, il y a quelque chose de mauvais. Il faut donc faire très attention. Parce que quelquefois, il y a des... Par exemple, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Par exemple, forcer le jour, il faut faire en ce jour-là, il faut faire ceci ou cela, sinon c'est un péché. Là, il faut faire attention. Il y a des habitudes qu'on a l'habitude de faire à l'église et quelquefois, il ne faut pas les faire. Et c'est là le problème. Par exemple, on a l'habitude qu'il y a un employé de l'église qui nettoie l'église. Un jour, on nous dit, il faut venir ici un samedi ou un dimanche après-midi pour nettoyer, faire un grand ménage de l'église. Alors vous dites, ah non, c'est pas à nous de le faire. Il y a telle personne ou telle personne qui le fait déjà. Quelquefois, on a besoin de nous dans ce genre de travail-là. Alors, ne nous laissons pas déconcentrer par les traditions. Il faut toujours faire le commandement de Dieu en avant. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à toujours aller dans la voie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.